tiao tandrona razakabola manaiky rain'andriamanitra hitorany afatra ao amin'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana aprily nananganantsika rohevitra lehibe hoe mampandresy mino miasany tompo azany naresy lahatra atsika ny hoe ny tantara voalohany toko faefatra ambin'ny folo fa hita mianjahanja ao zany fisehoany hoe Andriamanitra mampandresy ny mino zany fa nde ianarana kely aloha momba n'izany hoe ariva reny Filistina fa nosorana ho mpanjaka n'Israely resy Davida misy lafiny roa tsy maintsy fantatra ny momba an'io mba tsy atongatsika hoe mamaky fe mamaky ihany. Lafiny voalohany ny tena hoe izy Andriamanitra mihitsy no mifidy ka nampanositra ny Davida ho mpanjaka. Saronareo Samuel voalohany toko fahaenina ambin'ny folo anomboka amin'ny andreny faraiky ambin'ny folo nasaina nandalo teo anatreny Samuela ny zanaky Jese rehetra hatrany amin'ny lahy matoa izay lahy tena ranjanana miara-mily rehefa tena ary fomba miara-mily azy tamin'ny fanofanana azy ny rehetra nentina nakeo amin'ny Samuel reny voanahita io lahy matony Jese Samuel tonga de saika hanositra azy satria resy lahatra be mitsy mile zany ny tena lehilahy ao hoe Jehova hoe tsia tsy izy lay nosorako fa ny olona mijery ny ivelana fa Jehova ny mijery ny ao am-po fa tsy izy nosorako de nampandalovina teo daholo zanaky Jese rehetra tsy hoe rehetra fa misy ray adino anankiray zany rehetra farilahy zay tany an-tsara miandry ny ondry mena volo io mena volo manko mbola zaza ny dika toko volo zany midika ny mbola zaza ianao de mbola tany mba any an-tsany andry ondry tany any le farilahy fa ny sisany zay efa nampandalovina tedoly fa tsisy nosorany Jehova ho mpanjaka de hoy Samuel eo daholo vany zanakolahy rehetra misy anankiray fa mbola metsarany fa miandroindrandry fa mbola kely de hoy Samuel hoe ampanatsy apakahoany izy aray voany izy fa tsy hinany sika raha tsy efa tonga eto zany de nalaina tany an-tsara tany Davida jeune David nentina nakeo de hoe Jehova tamin'ny Samuel hoe osory fa io ny mpanjaka n'Israely fa tianareo amin'ny Samuel voalohany tena amin'ny folo zany fa tsy ho vaketsika eto satria lasa any ny maso de tsy miainy misotonareo aveo hoe aiza hoe zany tantara zany hoe zany tantara azy taminareo ny faharoa de ny Samuel faharoa toko fahadimy sy ity ety fa ny eto manko tsy tena mazava ny zavatra laza ny andiny ny fahavalo donc eo ao Samuel faharoa toko fahadimy ny andiny fa fito ambin'ny folo mivadika moramora makao aloha ao Samuel faharoa toko fahadimy ny andiny fa fito ambin'ny folo texte parallèle ny tantara voalohany toko fa efatra ambin'ny folo any izy fa misy tokony ho azo sika tsara ao ny andiny fa fito ambin'ny folo hoe koa noho reny Filistine fa efa nosoran'ny olona ho mpanjaka n'Israely Davida raha ny Samuel voalohany toko fahaenina ambin'ny folo izy ananositra azy Jehova ny nampanositra azy hoe nosoro io ho mpanjaka fa eto iza ny olona zany de zahatra takina rehefa ho tonga président le anankiray sady legal légitime Davida zany sady mpanjaka nosorany Jehova no ny teny olona ho mpanjaka
feno zany mampanjaka n'Israely azy tsisy sarasanana fa ity ny mpanjaka ny Israely rehetra. Voareny Filistiny zany fireny manodidina zany io fahavaliny Israely dia nanino zao lasana le mitady any David. Le mitady zany eto tsy hoe ay zany David zany fa mitovy tsara le fitentsika malagasy mitady ay ianao toko mahita ay ianao zay nitsy le mitady io teny fototra hoe de hoe tena mila ady tonga Filistina mitady any David dia miakatra koa David ifanehitra zany fahavalony zany fa alohan'izany hitatsika eo amin'ny andininy 10 hoe David aza mbarimbandiny eo mianatsika mody maina raha tsy miresaka eto sika hoe ina olana zay paster tena tsitsako tsy matsy miay amin'ny andiny 10 ina nataony David nanontany an'Andriamanitra izy nanontany any Jehova izy mba somary mieritreritra kely zany atao hoe stratégie militaire fa valo tsy efa miakaketsy any ho avy anafika David volana anina nanontany an'Andriamanitra zany manko io fivavahantsika io lazain'ny olona fa ny zavatra efa ifozao nareo mbola mivavaka ndray everiny olona fa fandaniam-potoana zany hoe mivavaka ina zay tanaka izy rehefa anao examen ny tantaraiky hoe fa tsy taronareo fa sahirana zany neny paster de lany eo 10 minutes neny zany lehilahy jiosy fa nataon'ny mpanjakany Babilôna ho mpitondra ny vaina de tamin'ny fotoana io naalahelo tarea Nehemia teo anatrehan'ny mpanjaka de ny mpanjaka hoe tena fa alahelo-po mihitsy zao Nehemia fa tsy manino ianao ola tsy maharatsy ina ty alahelonao ty sady matahotra izy no tsy haiteny amin'ny mpanjaka avy hatrany dia mivavaka tamin'Andriamanitra ny lanitra izy aloha vao niteny tamin'ny mpanjaka hoe raha mahita sitraka aminao azy Jehova ry mpanjaka dia mba saiko avinao ahy iverina ny tanindrazako a dia amboatra ny tanindrazako fa rava ny tanànako sy ny fahasandrasako vavaka tamin'Andriamanitra ny lanitra izy aloha zanako kristianina miatrika examen efa tsy dia lavitra loatra zao hoavao fotoana io ny sujet io ny taratasy io ny mpampianana raha mandehandeha ino nataonao voalohany mivavaka aloha fa nitoro marika dia zao tokony ianarana zany ny amin'ny David aloha marina tokony ho zanykio hoe tsy hoe io ny sujet adiny ray ny anaovana an'io mivavaka ao aloha 15 minutes mivavaka aloha kisisy 45 minutes sisy fa ino ataony Nehemia raha nitodika tamin'Andriamanitra io ty ataony David nitodika amin'Andriamanitra tena vavaka tsena tsy toko nitodika any amin'Andriamanitra aloha manontany todika any amin'Andriamanitra aloha mamantatra ny sitrapony Jehova ina sitraka ao Andriamanitra zany fampianarany apôstôly Paoly zany any amin'ny Efesan'ny toko 5 any mamakatra ny sitrapon'ny tompo ao amin'ny 10 any zay manoratra fanao kristianina nina dia atao tsy avy de miroso fa mivavaka dia ataoko fomba fanao zany ny an'ny Davida moa zany hiadika ady sy nakoro ady atrenao eo dia efa miolana dia manao ny teny miaramila dia mbola mandany any bekany zao sisy nga misy anaovanao zany so rehefa tonga mifahavalo ny tena tsy maintsy anao reo dia ny mivavaka tena notany tamin'ny Jehova David hiakatra mariazy vao
atolotra reo atanako fa izy ndao ny hevitra hianatra raha sanatsika tsy atosy Jehova tanany dinanao ataony ndrika toko faefatra ambin'ny folo io dia tsy maintsy voatitsika mihitsy io kosa mora tadiavina ioka zany hoe tsy hitanareo na izany azy ny andiny fa raika amin'ny telopolo sy ny roa amin'ny telopolo ioka efatra ambin'ny folo raika amin'ny telopolo roa amin'ny telopolo bebe ny baiboly maneno zany mbola tsy mahita dioka eny hatrano zao 14:31 ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roalina ray alina izy na tsy fa raha tsy zany raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana raha fantany fa tsy ho resiny fantany fa tsy ho atosy Jehova eo an-tanany io fahavaliny io dina no ataony mibaboka manotena ho babo lay mpanjaka hanafika anao satria efa tsy ho resinao izy ny andavira na mitany Jehova izy hiakatra ao sa atolotra ao izy satsia dia valiny Jehova hoe valiny Jehova hoe miakara fa tolotra tananao izy voalazy toko tamin'Andriamanitra Davida dia roso nataona hitazy mihitsy miaramila Filistia ny voabolana fahatelo aza matokony fahalalanao aza matokony herinao nao manko rehefa manao zay petraka mbola lavatra aloha zay ny fanaonao fantatro zany dia manokatra kalesa manokatra masiny dia anao zavatsika eny ary raikitra an'izay otrinoray zao dia manao zay allo ohatrina ny vatronareo osinoa ohatrina ny vy laza aminao le sinoa vita atao ny kajy rehetra da nytanina amizay a le comptable-anao manana comptable-anao anao any amin'ny banky any allo madame comptable manana ny crédit amin'ny compte kao fa anao trano manko niany efa fatapaty dao zay nybriky any dia zay le manontany any vita anao dao le tsy boriany kajikajinao rehetra vita zay a miaro so fianakaviana avy anao kanjika tsy ananatsy izy natao efa vola lamana natao ny jiaby rehetra ka atao io tsy tonga mpanao salamo miteny aminao rehefa aveo salamo fa fito amby roapolo amby zato hoe Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy hoe ianao manao pasteur ka maçon Jehova zany sa architecte teny efa hainay tsenjery fa sy raha matoy fa impirona andeha tamin'izany saky ny anao trano zany fa dia miantso hoe tada mba hitomavaka kely matongavaka ty fa hiafototra trano zahay dia manao vavaka dia salama fito amby roapolo amby zato natao fianarana Jehova no manao ny trano io biriky ety ataonao trano oa tany Jehova ety ataonao biriky io fa tsy anao kory namorona tany nataonao nanaovanao biriky fa tanin'Andriamanitra io dia mangataka amin'Andriamanitra tompony tany anao a mba anaovanao biriky io vy anaovanao trano io tsy ny sinoa ny tompony io fa n'Andriamanitra io dia mangataka amin'Andriamanitra anao a raha le hitady ny vy anaovana ny trano io vato anaovanao trano io vato lampony Jehova ny vakina tamin'io anaovana trano zany fa tsy anao anao trano Jehova ary trano ciment matetsy mbo manambola ianao a jerenao kay ty vaty ty tovitorina dia asiana fangarony atao hoe ciment no anarany rehefa aveo fa vatony Jehova io atao ciment io ka raha anao trano hiasa ianao hiasa lehibe ny fiainanao ianao atao fiainana ny fanaony Davida hoe
hanontany Jehova manatona ny tompo aloha mipetraka aloha hahalala iny dikatoko efatra ambin'ny folo mba hahafahanao mametraka ny zavatra rehetra ampelantanan'Andriamanitra mangataka ny hery avy amin'Andriamanitra fa mampandresy nino ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa tsy anao kory no mahay mandresy eo, tsy anao kory no mahay kajo eo, tsy anao kory no manambola eo fa an'Andriamanitra io. Fa raha iny tsy foiny ho anao tsy homeny ianao androany any dia iraha ino akao ny kadadaka makan'io a paipay ianao azany kadadaka zany manana basy zany kadadaka zany manana seringa taony maraly ianao lana amin'ny aletina ny volanao paipay ianao miakina amin'Andriamanitra nanontany any Jehova Davida hoe Jehova hoe atolotra tananao izy miakara resy ny Filistia zany zao raha batao hoe nisy zavatra nataonao zany dia nangataka tamin'ny tompo ianao dia nampian'Andriamanitra ianao dia vita ny asa ina zany zao farany ateny am'izany mbola tsy hay any zany atraminao mbola miany dia hoe sao dia lazay ny olona seko teto ndray akaty fitsara vao manao ameny dia koseho anaty baibolina reo ny amenina rehefa zany rehefa mba fara tena iny fa nahazaraka tamin'ny tompo iny dia hoe halleloia iny anaty pasterana ty nga pastera manao zaka tsy ny baiboly fa fanehoana fa afarina no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao zany fa ina dika hoe amenina toy zany raha tao miteny tsotro tanteraky zany izy anatanteraka azy ny tompo amenina alleloia ina nay ty alleluia dia raina ny tompo dia koa fena manao hoe dia raina ny tompo dia diso fa raha manao alleluia dia hoe sekta sinaky dia raina ny tompo amenina hoy ianao resy Filistina attention ndininy atelo ambin'ny folo resy izy tao fa verina izy nga izy mety anay ko resinao eo motsy zany nataony devoly tany Jesosy donc ho any amin'ny lioka toko faefatra lioka ihany ny any paster ty lioka toko faefatra ny andiny fatelo ambin'ny folo ina moa ny zava-mitrano amin'ny lioka toko faefatra nakany devoly fanahy nakany devoly fanahy any Jesosy rehefa nalainy fanahy teo Jesosy tsy resiny Jesosy ny andiny fatelo ambin'ny folo bakeo hoe ary rehefa nahatahotra izay fakafanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy aloha nandao azy izy aloha mais qu'est-ce qu'il veut dire voly very mbola veriny ajarovy fantaro rehefa nombona teo amin'ny azojaliana Jesosy dia niverina teo devoly nampiteny loolona hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia tia teo niverina izy zany no ataon'ny Filistiny io tsy manaiko resinao zany verina na izy et même formule vo hita hitan'ny Davida niakaka tao atsara tao ny miaramiran'ny Filistina dia nanino izy nanontany an'Andriamanitra lasa miverina nanontany tamin'ny Jehova fa tsy hoe efa natroly Jehova tamiko reo teo a tonga dia ataoko eo verina ny mivavaka indray na dia zavatra mitovy azy aza atao hoe akiskiva nangataka fa tonga dia mambatoy izy ao zay raha eo sy valy hoaran'ny sampana fifazany nareo anomboka hoe sakafo a inona an'entrée avakisika vita ny entrée
lasa nentina noviny entrée première deuxième entrée oavakay ny plat de résistance vavaksika panombola vita mivavaka plat de résistance misy sakafo vita ny sakafo de manino vavaka misaotra n'Andriamanitra fa ianao voavoky manjavona nakaiziana te falasa izy ka sika ino mbola hivavaka atsy dolo le falasa iny asiana miverina dolo ba hivavaka asika tsy mahay an'izany mahay ohatry mibokanambady ohatry ny lasa lavaizahiry fa mialohan'ny sasany eo rehefa tonga atsy ozy izy ny moutallage hoe adraso hoe namanao miany reny anao fara mananina raha nijanona atao zao raha nijanona atao zao anao vavaka saotra n'Andriamanitra moutallage eo totokotany de laninao tao amin'ny moutallage ny fotoana tokony hivavanao tao amin'ny vavaka teo ny vavaka Davida nakataka tamin'Andriamanitra izy jovo hiakatra meny azy fa ao tena van'izao azy non tsy miakatra fa mivily azy fe indetour de andraso ao akaiky ny azo palisanao fa vo mandrefy gadogadon'olona ianao am'izay zao manoy alohanao zay nao vo mameny azy donc misy signe de Dieu misy zavatra ilana n'izany hoe tena manome famantarana anao mihitsy ny tompo voroso anao anambady resana tena fa mivavaka mihitsy tahaka nataon'le tadivady avy tamin'Andriamanitra atao ngetena mivaresana le olona tadivady avy tamin'Andriamanitra tonikira Solomona fahadimy ampianarana ny zanatsika mba mahay mivavaka izy zany sao de eritreretiny ramatondry manabavalesaka ndray le rahanaty fa tiako mba hianatra n'izany misy zany tonikira Solomona fahatelo azafady limy voalohany tonikiro zany mamaky matonga ty amin'ny salamo eo olana de fitopiteny de tonikiro sigiranao zany fahatelo limy voalohany hoe teo amandriako no mialina de mazana nitady le tsy mifanahy fa nitady azy aho fa tsy nahita azy taiza hoany ola manino zany anao ny zeniny io surtout ny jeune homme apanenao izy mandrevorivo eo anambady izy fady am'zany isifa ohatran'izao hoe mba niampaneritreretika de mametaka critère sofa anao volazany azy ria miandeniny faharoa tapany farany iny mitady azo nefa tsy nahita azy sofa tsy nahita azy ary io ny fananarako ny zanako io sady vaty zanako sady secesse sopazy tsy tadiavony io fa raha hitady ao ianao adradraka nitanao ratsaka nitanao io irehetrarehetra io fanenanao mibaraka tsy vaty ko no hitanao any io no ampianarana ny ankizy ampianarana ny ray aman-dreny efa togatona ny zanakao tokony anambady mivava atsaka mandeha nijilajila mandanganandroany de marefa sy makea makany boite mihitsy aza fa
tsy io fa ohatranao foana mpanaifasikenaka soa mahita any ahita izy fa ajako hitany ahita izy fa tena rakejo andramatr'azy no mitany any fa tsy vady zany zatratrangana Genesis toko faharoa andiny faharoapolo dia tsy hita zay vady saza hoandra lehilahy efa hoe mahita mitady tsy mahita raha tena avy amin'ny fivavahana kristianina hoe anao no hitady vady vavaka tsy maintsy nivilina kany mba nanao le detourny David tsy mivantana makao fa miodina fa miandry signe de Dieu dia zao niandry signe de Dieu ny meko ny zanako raha vady ny resahany dia tonkira Dieu ihany ahoana raha lalàna fa io lay olona nomen'Andriamanitra ho vadinao ny signe anaka dety raha mampitombo ny fitiavanao an'Andriamanitra ny fiarahanareo mampitombo ny fanakaikezanao an'Andriamanitra ny fifaneraserahanareo io zany misy le signe mandrefika bokaty lomon'ny azo baty samy anao zay io vo mamety zay le signe fa tsy hoe taino hitanao io tao fiangonana hay taniny izy hitanao dia efa kendrikendenao izy ry hita zany zao midina azao lalany zany fa dia iny ny farany idiranao fiangonana fa kahitinareo miresakinareo tsy miditra fiangonana zao efa milaza aminao fa rajako tsy vady avy amin'ny Jehova iny aza mamely teny amin'ny tsony rehefa hitanao fa tena hoe tena nanalavitra an'Andriamanitra ny afaranao fa niaona taminy fa ny olona avy amin'Andriamanitra zany sady vady avy amin'ny Jehova zany zanako vo maiky ianao tia an'Andriamanitra arakaraka ny fifaneraserahanareo ny fifandraisanareo fanaovanareo FB fanaovanareo nioandoba tena hoe Andriamanitra mihitsy no resakareo ao fa tsy dia hoe FB milaza hoe misy biby masika misy mikedratinaridy zany resanao anaty FB eo fa fampisara tena Andriamanitra ianareo dia mifanotany bilema dia mivavaka tao mivavaka anazy zavatra zany tsika ianao anaty FB miresaka amin'ny namanao dia izy mila mampihina kosa ny FB Ndray tsy mahalala zany ina zany FB Facebook zany toko iny fampiresany zanakao izy anao manaly io ny afarany zao izy efa somary miova kely satria fantany fa manana masony FB anao dia alainao namana dia namany fa tsy izy satria fantana vao maka namana azy ianao fa ny namana ianao namana dia tonga dia hitanao azy zavatra mitranga ao aminy amin'ny FB zany atao neny zany atao dady fantany fotsiny namany ao anatin'ny FB dia tenao namany iny angatanao namany izy ajouté efa azonao le namany dia tonga dia hitanao aminy taratasiny le namana na FB namany miresaky le namany dia zanakao io hitako ty hoe ianao efa hita ny zalahy zay miova izy tonga dia manao direct skype réseau inandray zany votary inandray dia skype hoe lasa izy miafinafinao anaty body fotsy ao sa miafinafinao manao hoe ao-trano dia composé numéro dia mivoaka eo amizay ny anarale sarany olona mihitsy hitany dia gagabenao izy any zany resaka mitony sy mamaly mihitsy le izy satria mamaly moa resaka mito fakahita mihitsy manaty eo resaka eo fa akekezo ento mivavaka angatao amin'Andriamanitra io olona miresaka aminao io ve lay vady sahazanao amin'ny mitimetsika mamaly azy ngavy anao zanako amin'ny mitime amin'ny telo atao am-piangonana ho hitanao ny vady teny hoe inanao atao inana fanao inana tokony atao am'ray aman-dreny inana tokony atao amin'ny dadasineny inana tokony atao amin'ny ekizy iny efa mifampitaritaitra isan'andro iny inana tokony atao amin'izany
hoity mesika mamariafa sopaly androany taolo zany fa afakaloha hoity Davida manatona ny tompo ianao dia nasainy tompony anao dia topo iodina kely miavy sy ny bekeo tsy efa nisy giadongadiny toolona migiadongadona mandiamatra ianao miaraka mely ny fahavalo fa amin'izay fotoana izay tsy hainao akory namety azy any zava-dehibe amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra izy Jehova deo ny fankinany andininy ao amin'io Samuela voalohany tantara voalohany toko faefatra ambin'ny folo io andininy fa 520 raha tomare figadongadin'olona ianao dia miandramo zay ady fa amin'izay no efa miaingy amin'ny alohanao Andriamanitra amely miaramila ny Filistiny iza ny aloha tsy anao mamely ny Filistiny io tsy mety resinao io tsy manaiky resinao io tsy anao mamely azy fa Jehova ianao ampina fa Jehova no iado anao igny erisatao toko faefatra ambin'ny folo mba tsy tepeka amin'iny sy tokon'Andriamanitra davereo ny tompo miasa fa mampandresiny nino miasa fa raha ianao no miasa ianao mifofotra sady reraka ianao no resy satria tsy natoky fa Jehova ny ka miado anao tahin'Andriamanitra ianao anaka miankina an'Andriamanitra ianao manontania an'Andriamanitra ianao dia miandrasa zay fanamariana tao tokoe zay fa mialohanao Jehova dia mandresy ianao ho voninahitra amen.